Manomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika aminaran'ny Tompo mahatratra ny taona vaovao ary omeny Tompo indray ny sakafom-panahiny hamakivakintsika zao taona vaovao zao. Matio 9:9 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Raha sitrakao ry havana dia mba hiara-mamaky sika ny andininy 7:20 ihany. Ny andininy 7:20 ihany no ndeha mba iarahantsika mamaky amin'ny Matio 9:7 amin'ny ran'ny Tompo manao hoe: ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia ndray zatoeny handova fiainana mandrakizay. Amen. Izay rehetra nahafoy trano rahalahy anabavy ray reny zanaka tany noho ny anarako dia ndray zatoeny ka handova fiainana mandrakizay. Na i Marka na i Luka na i Matio dia samy mitantara izany tenin'Andriamanitra izany, milaza ny amin'izay hoe teo valosoan'ny olona izay tena mpanaradian'ny Tompo. Ity perikopy ity ry havana dia mampianatra antsika kristianina mba haritra amin'ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fahatokiana na dia ao anatin'ny fahoriana azy noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Raha vao mitinjika hoe trano rahalahy anabavy ray reny sy ny sisa, zavatsara bity zany, zavatra tsy fon'ny olona zany, zavatra tsy tiany elana zany, ary mafy mazana ny mandao an'izany hoe mandao ray aman-dreny zany noho ny amin'ny Tompo. Fa nefa ny teny Jesosy dia milaza ny hoe na dia ny mandevona ny ray ara dia tsy nahazo autorisation ozy izy manao hoe alao aloha andevona ny raiko. Aonao izy ny tenin'ny Tompo alao ny maty, misy zavatra tsy maintsy afoinao ao, misy zavatra tsy maintsy aretanao ao. Zany nasongadina amin'izao soratra masina zao: famporisihana antsika kristianina hijoro hatrany na dia misy zavatra maro tsy maintsy afoy aza noho ny fijoroana vavolombelon'ny tompontsika. Nefa hetsakilan'izany dia misy ny valim-pity ho an'izay mahafoy zany zava-tso zany noho ny amin'ny Jesosy. Zay nindesaka eto noho ny amin'ny Jesosy. Ka andery havana andahiro hevitra sika manao hoe ny olona manolo tena ho an'ny Tompo, ny olona manolo tena ho an'ny Tompo zay rehetra efa nahafoy. Zany hoe ny olona manolo tena ho an'ny Tompo zany dia olona mahafoy, manana fandavan-tena. Zao ny teny voarakitra ao amin'ny andininy 5:10: Indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe: mpampianatro, inona no atao ka azoko ny fiainana mandrakizay? Le teny moa hoe dia vokatra zany teniny zany lehilahy anankiray zany zay nanatona an' Jesosy satria mba te azo fiainana mandrakizay izy. Dia ny teny hoe: mpampianatro, inona no mba ataoko zahay efa nahatanteraka an'izao rehetra zao? Inona no mba ataoko? Inona mbola azoko atao azoko fiainana mandrakizay? Lehilahy zay nahavita ny tandrina ny didy rehetra. Ary voalaza fa nakasitrahan'i Jesosy moa izy tamin'izany. Dia hoy Jesosy tamin'ny andininy 1:20. Vaketsika ny andininy 1:20 hoe: raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dirony fanananao ka omeno malahelo, dia nanarakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka. Jesosy dia tia hanavitra nyity lehilahy ty fa indrisy tsy afa-panadinana izy. Satria nahoana? Diso natoky loatra ny hareny izy ka tsy nahafoy ny hareny. Ny emotra izy satria tsy nahafoy ny hareny fa nanan-karena be izy. Dia hoy ny tenin'ny Jesosy ihany hoe: sarotra ny idirany manan-karena any amin'ny fanjakany lanitra. Vokatra zany dia nanontany Petera. Hoy izy Petera hoe: izy atsono zany nahazo vonjena.
Indro zahay efa nahafoy ny zavatra rehetra, dia zao manaraka anao zao ny 720. Inona ary zany mba ho azonay? Petera zany mba nametra-pantany ihany koa. Dia ahoana zany? Tia misy lehilahy avitany tandrina rehetra, didy rehetra. Dia nitenina Jesosy hoe moramora ho an'ny, misy teny moana hoe moramora kokoa amin'ny rameva niditra amin'ny vody fanjaitra no ny dira mpanankarana ny fanjakana lanitra. Tsisy tafiditra amin'ny vody fanjaitra zany no na rameva oatra niny azy. Sarotro zany, impossible zany ho isika. Fa hain'Andriamanitra zava-drehetra. Rehefa Andriamanitra miasa, zay le hoe Andriamanitra. Aza matahotra ary Petera raha niteniny Jesosy. Aza matahotra. Andriamanitra ny mamy evalisoa, ny anjara anao dia ny mahafoy, nahafoy ny zavatra rehetra ary Petera. Zao tsarovy tsara reo mpanarato, reo olon'ireo dia mpanarato, misy aza nandao ny asany ry Matio zany, mpiasa mpanjakana ambony zany, nahafoy ny asany. Dia mipitsipitsihany Petera, zao Petera tsy misy olona efa nahafoy zao ka tsy handre avy zato eny. Ny anjaran'ny olom-bofity voalohany ry havany, ny anjaran'ny olom-bofity manao tena ho an'ny tompo voalohany dia ny mahafoy, afoy. Dia reo tsara fa ity lehilahy mpanankarena ity tsy nahafoy ny harena izy. Misy zavatra namatotra azy tao dia ny harena zany. Izay rehetra mahafoy trano, mpiray tampo, ray aman-dreny, zanaka, no fitiavana. Hoy voalazan'ny filazan'ny tsarafa. Zany hoe ny tompo mahalala, ny valisoa ny tsirairay avy, fa ny angatahany aminao dia ny fahafoizanao. Maro ny zavatra tsy maintsy afoy, maro ny zavatra sahatra tsy maintsy diavina amin'ity fitoriana ny filazan'ny tsara ity. Kanefa matoky ry havana, matoky. Fa tsy foana tsy akory ny fikilezanareo aina ao amin'ny tompo. Ny anjaranao dia ny mahafoy. Ary ny manosika atsika hanao asan'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra efa tia atsika taloha. Nanome atsika ny zavatra rehetra, manome atsika ny taona vaovao, manome atsika fahasalamana. Mbola nahato izao atsika. Mahafoy ho an'Andriamanitra. Mivavao mba olona mpanome ianao. Aza mivavaka hoe ho mpangataka. Fa hoy ny ten'Andriamanitra, tonga avy aminao araka izay, iriny fonao, mba maniriny mba ho mpanome. Ho mpanome, dia ho mpanome tokoa ianao mpizary ianao. Fa zazatra mangataka, fa dia ho mpangataka ianao. Fa maniriny mba ho mpanome. Tsy miteny eto ny tompony hoe mameza trano hoe amidio ny tranonao dia amidio ny tsy zay loatra. Ho an'le mpanankarena moa ny resahany eto. Zao ny ianao amidio fananao, io mamatopaty rano andana amidio reo dia ny emitra izy. Fa ny ianao, inona ny anao tena mamatotra anao? Mila afoinao. Tomponao andro malalina tsy foinao mihitsy. Ny tsirairay avy. Mety fotoana ane zany, misy olona tsy manam-potoana mihitsy. Fa 580 amin'ny 580 dia tsy manam-potoana mihitsy izy ho an'ny tompo. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Misy mahafoy nefa mitombo fananany ihany. Misy olona mahafoy ho an'ny tompo nefa toa mia tombo fananana izy. Lazaina ry havana dia zao ny hoe tsy hoe kory hoe rehefa mahafoy an'Andriamanitra dia mitady valy amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra hitanao zay ty ataoko ty ianao zay mahita nyty fiazakazahako va marainy ty hitanao zay ny rakitra nataoko iny mba ataovy mivaly avy zato eny iny. Hoy ny vavaka ataontsika indraindray hoe tombo mba ampitombo avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana. Tahaka ny hoe domina tapany Andriamanitra ninona mba andoherany. Tsy zany ny Andriamanitra ao, fa ny tompo mahalala. Ny anjaranao dia ny mahafoy ho azy, mahafoy ny fotoananao, fotoana vaovao ny andro havana. Fotoana vaovao zao, mahafoy zao an'ny tompo. Afoy zao ny fotoananao. Afoy izy ny harenao, ny fonao, ny andronao manontolo ho an'ny tompo. Tahaka ny mpianatra reto, tena nahafoy izy. Fa zao nefa nitsarovy, tsy miasa jambarafozana isika. Andriamanitra ny mahalala, ny valisoanao, fa tsy takinao trosa Andriamanitra hoe Andriamanitra nanao ny asanao azy, inona zany mba ho anay? Aza miady vatra ny tompo an'izany, fa ny tompo mahalala. Hatray dia nididika faharoa hoe ny olona manolo tena ho an'ny tompo
dia ampahana tenain'ny tompo valo soa izy, ampahana tenain'ny tompo valo soa izy. Andray avy za teny moa ny tiana ambara amin'izany dia hoe tsy foana tsy akory a ny fikirezana ho ainy. Andriamanitra dia mamaly soa, zay manao soa dia valiana soa, valiana Andriamanitra. Azo antoka fa Andriamanitra dia ameny ny banga rehefa mahafoy azy sika. Mahafoy ny ray aman-dreny, lasa mandehany. Zany ingery Abraham nafoy ny tandrazany, lasa izy mahafoy, mandao. Zay zavatra mahafinaritra, zavatra irona amin'ny fo dia laozany zany. Fa Andriamanitra no miantoka. Tsy avelan'Andriamanitra ho resy ianao. Matokiry havana fa tsy hoe ny kristianina akory tsy nateraka ho resy lava, antra lava. Mety maharina tapany ihany zany. Kanefa koa ny kristianina tsy natao hoe rehefa mivavaka dia mpanan-karena foana. Tsy maharina koa zany. Fa zao ny valo soa, antompo zany, izy ny mahalala. Fa ambony lavitra anao ny rahalany zanaka sy ny sisa, ny valo tia atolotr'Andriamanitra anao. Zay mahatonga zay teny mahasambatra neny manome no mandray. Andriamanitra no mamaly soa anao. Tsarovy ny olona tena manara-diny tompo dia matoky. Zay mahatsy natonga ny Petera ny salasala. Zay moa zany ny tompo. Ny asanay ty efa narina, dinina zany mba ho anay. Sady efa nanary asa, manaraka anao, manaraka fahatany fotsiny ve zay ty zany. Dia ho Petera aza matahotra. Kehitriny ary ho mandrak'izay manana ny valo soa. Ataovy ny asan'Andriamanitra, zay no anjaranao. Antompo ny valopity, fa aza mitakotrosa amin'Andriamanitra ny amin'izay nataonao, fa ataovy ampitiavana ny asany. Dia rehefa tsara fa tsy nataon'i Jesosy mivaro-pananana tahaka an'ilay mpanan-karena akory sika, fa ilay mpanan-karena nasaina namidy ny fananany. Fa ny anao, inona ny zavatra ataonao? Manahoana ny fandavatena anao anompon'Andriamanitra? Dia tsarovy fa maly fitianao ny tompo, tsy hamelanao irery izy. Fiainana mandrak'izay moa nambara manaraka eo valo soa, tsy ny zava-tsy ny tany ihany. Fiainana mandrak'izay. Misy ny valo soa roa sosina moa volaza azy hoe misy ny ankehitriny, reny lay mora loha. Ary zay ny mazava ny tenin'ny Jesosy manao hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany ane no anatenantsika ny Kristy dia manintsika eo izy. Mandray indrindra zany hoe mahatra farahidiny anao na ny vavahanao dia ny hoe no hoaninao ny sotroany mba hampanakiranao. Tsy zay, mahantry ianao ny farahidiny. Fa ny atsika dia zao manatena ilay fiainana mandrak'izay. Zany ny tenin'ny Jesosy, zaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Fahavelomana mandrak'izay amin'ny fiainako avy. Zany no tiany tompo menanao. Rehefa mahafoy ho azy ianao, mahafoy ny be, mahafoy ny sarobidy, dia ny sarobidy indrindra ihany koa no men'Andriamanitra anao. Valopity amin'ny fahatanterahany, ao amin'ny fanjakany, zay no men'Andriamanitra. Satria zanaka ianao dia mpandovan'Andriamanitra ianao, prailova amin'ny Kristy ianao. Rehefa miara-miaritra aminy, voalaza, dia miara-manam-boninahitra aminy tsoa. Rehefa miara-miaritra, misy olona tsy te hiaritra nefa te hanam-boninahitra. Fa miala miara-miaritra, zay vao miara-manam-boninahitra. Ry havana eto amin'ny tompo, teny mamelombelona ny finotsika sy ny fanantenantsika amin'ny taona vaovao zany ten'Andriamanitra zany. Fa lehibe ny voninahitr'Andriamanitra ary omeny atsika zany raha maharitra amin'ny fanompona azy isika. Voatanisao re olona eo any an-danitra dia mihirahira fiderana. Fa ataovy ny asanao, ataovy ampitiavana zany. Voalazan'ny salamo teny hoe efao ny voadinao, efao ny voadinareo, dia aoka za mitondra fanatitra. Zany ny endriky ny fanomponan'Andriamanitra. Avozina amin'izao taona vaovao zao. Ny tena fivavahana marina ry havana, fivavahana misy fiantraikany, fivavahana arahana asa. Ny olona mino dia olona miasa, mahafoy ho an'ny tompo. Tsy ny be akory na ny kely tsarana fa zay hoe ny toe-pony entinao ny asa ny tady valiny venao, sa ny asa tamin'ny fo na ny olotra zay vokatry ny fo sa tamin'ny frehary ihany. Raha izany mantsy
dia izay mahavita be ihany no any amin'ny fanjakany lanitra. Fanofanomponao mahafoy izany ho an'ny tompo fotoana vola asariana. Fa ho hitanao fa lehibe ny valim-potoanao ho sambatra anao satria anao asan'Andriamanitra tamin'ny fifaliana. Ry havana eto amin'ny tompo, mampahery-tsika ary amin'izao taona vaovao zao, an'olo tena ho an'ny tompo, hanao ny asany ary mino fa tsy foana tsy akory ny fikiresana ho aina ao aminy. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.